avotsory lay vadiny colonel fa tsy mety tena tsy fomba mampanao amina république zany fa mety mampanaovan'le izy kio eo le fisehosehoana hoe za mibaiko malemy zay mandady daholo ny olona rehetrarehetra eo amin'lohan'ny filoha afaka manaja amin'ny filoham-pirenena ianao fa zany tsy milaza hoe hibaiko ny fitsarana amin'ny filoham-pirenena zavatra tsy mitovy zany raha fantatritsika aloha fa ny filoha dia manana fahefana manokana amin'ny mahafiloha azy ny filoha zao dia afaka mamoaka hoe rehefa tonga 26 juin atao vaovao hoe famitsorakeloka hitatsika reny faro ny filoha na dia tsy nanao miaramila ary izy na dia tsy hoana dia ny filoha faratapon'ny ny taf filohan-da na ny tafika zay aloha zany dia fahatelo ny filohany koa filakevitra amboniny fitsarana azonareo tsara fantatritsika ihany koa zay reny zany a dia efa voalaza lalam-panorenana fa ny fahefamy manoka voaprofo aloha zao a fa mandray baiko politika ny fitsarana eto Madagasikara tsy mahaleo tena tsony zany ny fitsarana eto Madagasikara voaprofo satria rehefa miteny nga Andry Rajoelina gadrao io ninina zavatra atao loha tsy maintsy migadra ianao zay tahaka ny zavatra hitatsika reo firy moa zao na ny mpanao gazety na ny olona mpanao politika na ny olona mitolona amin'ny tany tonga dia migadra daholo inona moa ny atao hoe rehefa iza no iza dia rehefa iza ny tsy iza satria izy no izy anaso aloha fa tena zao arange misy trangan-javatra anankiray ty nisy trangan-javatra anankiray rivotra mitsoka nisy olona anankiray teto nisy teratany malagasy vahiny inculpé tamina voendrikendrika na iahina ho anonga-mpanjakana nosamborana tany atokantrano na ramose io apolove iany tompoko rehefa nandeha ny fisamborana nentana nanaraka azy ny vatany andefo mandrany vosanengotra atao anatin'ilay raharaha petraka amin'ny fanontaniana rehefa inona no atao hoe azo sarongitina ny vady andefomandry dia rehefa inona no atao hoe avoay olona io fa alomba tsy ho eloko ny rainy za tena manaiky mitovy hevitra kosa nitovy fijery ihany tamin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika hoe nisy fotoana teto amin'ny tany sy ny fanjakana maromaro ny filoham-pirenena na nagadagada olona tamin'ny tsy antony teto amin'ity firenena ity resaka tsy fitovizan-kevitra dia nanagadrana olona nisy filoham-pirenena teto nanao an'izany tamin'izany fotoana zany a dia mety niady tamin'izany izy tamin'ny fotoana nangalan'ny fitondrana hoe za hiady amin'ny tsirariny fa le izy raha ohatra ka tobasana ranokely zany zay ry bandekama satria zay mahatonga rivotra ny rivotra nanao daholo ve inona zay leresanoohatra zay dia aloha ataontsika hoe nanao daholo zay satria fomba hiarovana ny resaka ao anatina resaka système ny resaka fampitahorana anankiray a fanagadrana anankiray a ary tsy takona fenina zany tao anatin'ny fomba ny ainatsika ny famorona dossier hitanareo le hoe mamorona dossier io tena diniana le izy fa isika zany eto tsy manao sujet anankiray particulier fa saingina fanafana le izy a dia hoetitsika eto ampamilona miady hevitra fa eo indrindra ny resaka nataoko tary amin'le 24 heures madaza iverenako foana ny système ao anatin'ny institution dia misy an'ireo androm-panjakana samihafa dia rehefa avy eo dia misy ny androm-panjakana lehibe zay ny système judiciaire zany hoe ny resaka fitsarana ka ny fitsarana dia ny tangoron'olona manao lalàna dia ny intérimaire dia ny tangoron'olona mampiatra ny lalàna dia ny amin'ny fitsarana ny tangoron'olona hiarany lalàna ny vahoaka ao anelanelany io a dia misy ny ohatrany hoe ny zandara misambotra misy ny atao hoe police judiciaire misy ny resaka avocat miaro ny olona tsy dia raoatra misy ny fonja zay ifaranany dia le rehefa tena mandeha ny fitsarana ao arinany fanadiadiana sy ny fitoriana samihafa izaho dia nahazo MP le MP zany tsy haiko raha madiso mitantarasina tsy avy any amin'olona any amponja ny zavatra nyteneniny dia izao MDA ty aho izy fa tsy le momba ny maha MDA ho izy no tantaraika fa le surpopulation carcérale
feno izy feno ny fonja de eo tsika mametraka an'le équilibre am'izay ary oave araka ny fitsarana no manao ny fitsarana ny olona rehetra voapanga na voatory manahoana ny proportion ny MD zay olona mbola vo MD sy ny fanalavana MD lalana be deabe ka mikasikan'izay dia oasaitsika ny tonjakilanana zany ady madio a de misy atao hoe droit civil de misy atao droit pénal de rehefa mandeha zany ny resaka hoe police judiciaire zay mandeha amin'ny brigade criminelle dia tonga de mandeha resaka change iny rehefa mandeha zany zao hoe sarika ampandrina de rehefa mandeha sarika ampandrina de vizatsika manao ny hoe mandalo anatin'ny parquet amin'ny folo alina de mandeha ny fitsarana maika zany hoe comparution immédiate amin'ny sasak'alina ary rehefa avy eo zany de hoe fisambolana eo am-pitsarana misy terme juridique filazan'izay fa rehefa tonga ny am'ray de apetraka ny minoty de hoentina amin'ny tomobile manokana de antanymorana TF1 zavatra misy eto zany zavatra zakaiza zany mipetraka lazy zany roa de lalany famaizana sy resaka tomadio sy mipetraka ny constitution lalany mbola lehibe de tena tena be de be ny olona tsy mahay milomano ao anatin'ny resaka lalàna hanika indraindray koa ny olona mpampiatra ny lalàna na ny olona mifidy ny lalàna na ny atao hoe juge d'application des peines rehefa mijery film manko itsika de zay no adevitra tatondoko alina hoe any Amerika misy an'le hoe juré numéro 2 ino any zay nahita misafidy olona ao anatin'ny fiarahamonina ny fitsarana de reo olona reo misy 12 izy teo no mihaino ny fitsarana eo ilay olona notoriana dia voapanga fa namono olona de mandeha ny fitsarana de rehefa avy maheno ny mpiaro sy ny mpandetika ny juré na ireo olona voafidy reo de mivovorono manokana izy ao tsisy miaraka amin'ny mihitsy de manao tsangatanana na misafidy hoe meloka sa tsy de manontany ny mpitsara hoe meloka sa tsy ny fanapakevitra reo tao de hoy ilay anankiray mpitarika ny atao hoe juré hoe juré araka ny dinika nataonay tao dia meloka ilay olona rehefa vita zay de hoy ny filohan'ny fitsarana hoe sitrana fitsarana amin'ny andro manaraka de olazainay anareo ny sazy afaka ray volana teoriana fitsarana de miteny lay lehibe le fitsarana hoe eny ara tompoko fa de meloka ianao de mikahatra 20 taona zay fonctionnement zay zany aloha za mahita hoe matanjaka ny fitsarana ho Amerika io resaka koa ny rarany sy ny tsirarany anatin'ny fitsarana mo vety ohatrany ahoana de zay nalazalaza manko ohatra zao le loha hevitra tao anatin'ny roa andro iny hoe misy olona lehibe anankiray miteny hoe avoay de misy taratasy mivoaka avy ato amin'ny fitsarana fa tahaka ny hoe tsy nisy baiko le izy fa hoe io de normalna be mihitsy ary le famoahana le malimaraina tsy tonontsika ny olona fa tonga de mazava amintsika zay fa ny anam-poanay rano an'izay ho ary tena za tena tian'izany loha hevitra zany ihany koa satria be de be ny vahoaka amin'ny resaka fananatany sy amin'ny resaka fitsarana miampanampana de mitona mirindrina mitsoka hatramin'ny lohany de coïncidence moa le voaraiko zay le hoe misy anaka ny fantaniana mipetraka ry bandekama tokony mandeha manao grand reportage any anaty fitsarana ianna moa le efa nantaniana iny hoe i nosilava ave mbola misy de ohatrany hoe mbola ho nosilava toeram-pitsangatsangana efa novaina ho toerana fitsangatsanganana ao fotsiny le fonja hoe io le fonjana nosilava tamin'izany tsisy an'izany tsony mety misy le rangaha maromaro reny mbola tafela mamboly sy misy vavy ohatrany tsisy vavy tsisy raha tsy lerono nanambady sy vady netindra le rony zay azo mivady taty arina angamba fa raha ny tena hoe mafonja anazy na ny zon'olombelona raha tsy mamaritra intsony ny fandefasana olona ny amin'iny faritra iny izy reny moa zany de ohatran'ireny le hoe alcatraz reny ohatra zay nosy kely fa ny alcatraz mbola misy rindrina fa i nosy lava misy rindrina ihany misy trano ihany satria raha mora moa zany le nanaovana reportage tsy haiko na nainy rahaperivona no izy nandefa taty Madagasikara izy de no afaka volana visivisi izy laha sizy ny verina tany tamin'ny mora
da tany anosiny lafa iverina ty ao izy iverina amin'ny asako talova tena tsy tafahiditra tsony tao anatin'ny fiarahamonina izy ka loha hevitra fitsarana ny natao teo maro dia maro ny fanontaniana mipetraka samy hafa lasa karazana loha hevitra saropady le izy indraindray satria nahoana tahaka ny fijerentsika ny mpanao politika avolenta ohatry ny Andriamanitra dia lasa ohatra ny jerena tahaka ny anjely sy Andriamanitra ihany koa ny ao amin'ny fitsarana indraindray ary ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny nefa rehefa mandeha zany ny fotoam-pitsarana ny resaka fitsarana ny enquête ny en parquet ny brigade criminelle ny fisamborana olona sy ny fandefasana MD na managadra rehefa vita ny didim-pitsarana mampatahotra be le izy mampatahotra anisan'ny zavatra voatonona matetika ny hoe tsy afahy ny voatonona matetika ny hoe garazo voatonona matetika ny hoe dossier voatonona matetika ny hoe raha za tsy teno za niterena hoe aleteo iam lany ny volako avereny ny volako fa afaka ny teny izy tamin'iny nandritra ny teny izy ny sady miteny ratsy izy tsy manina fa izy tsara tare manao izy iny any zao fatatra hoe nakaizy izy tsy haiko satria za zao ny eniko omaly dia nisy nanto efa mihoatra ny ray lavitra izy satsia tafavoaka mivadika ho resaka raharam-pirenena mavaivay ty toedrara manodidina ny ampamoaka nataon'ny colonel Rakotomamonjy Patrika ity satria dia ry zareo teo anivo ny Transparency Internationale mihitsy ankehitriny no miditra antsehatra indray koa maneho ny hevitra sy ny fanehoan-kevitra mahakasika izany tsy tokony hoeno potsiny sy atao raraka tany ny fanamelohana nataon'ny colonel Rakotomamonjy Patrika ho izy ireo tao anaty fanambarana izay mahely vaika miantso ny tompona andraikitra araka izany ry zareo eo anivon'ity rafitra ity mba hanao fanadihadiana tsy misy atakandro mahaleo tena maty anina ary mangarahara anatsoahana izay mety marina manoloana an'izao aya niseho masoandro izao takiny izy ireo ny fiarovana ireo olona nanome tanana ahafahana maneho ampabe maso io aya io eo ampiandrasana ny valin'ny fanadihadiana izay manamarina na mandiso izay voalaza izay hoarahantsika akaiky an-trano moa ny manodidina ity vaovao dossier colonel Rakotomamonjy Patrika ity mba elana amin'ny firorotsainy ny rehetra dia nisy ny fanambarana avy hatrany nataony teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana manodidina ny famoahana ny vadin'ny colonel Rakotomamonjy Patrika iny zany izay nisy fanimindritry ny fitsarana moa no nanao n'izay ny ministeran'ny fitsarana moa no nanao an'izay fanambarana izay mahakasika izay rehetra izay ty raha matoy ty moa dia tsara ny mampatsiahy fa tao aoriana ny fanadihadiana izay natao azy dia niakatra fampanaovana ary nalefa vonjamaika teny amin'ny fonjana tamora ny 7 avril teo ary dia izao nomena fahafahana vonjamaika izao izy araky ny fehezany izay fanambarana izay somary mifamoafao be ihany ny fanehoan-kevitra mahakasika an'ity resaka politika amina mpamoaka goavana nisy teto amin'ny firenena ity ho an'ny Andriamatoa Rakotovarivo izay nanao ny fanehoan-keviny tamin'ny fahitalavitra iray piseho eto Andrenivohitra izy dia aminy dia noklasiny avy hatrany fa dia fahadisoana iny nataon'ny filohan'ny repoblika iny fitiavatena te isehoseho toy ny mahazatra azy ny filohan'ny repoblika dia lasa misalovana ny asan'ny fitsarana hoy Andriamatoa Rivo Rakotovary fehezina izay fianjaina nanoloana n'ilay fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny repoblika tetsakilany Andriamatoa sy teny laza indray nefa fa dia noderainy ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny repoblika iny satria aleo dia samy anany adiny eo anatrehan'ny rehetra zany ho an'ilay rangahy manokana ny fiandraiketana an'izay resaka politika izay dia aleo izy no hiatrika azy fa tsy ho ampidirina anatin'izay raharaha izay ny vady andefy mandry ny samy nanihonevony moa ny rehetra hevitra daholo zany rehetra izany ao anatin'izany toedra raha misy eto amin'ny firenena zany fa ny amezantsika azy dia aoka ny ampitso hatrany no hitsarany anio loha hevitra atao resaka fitsarana za zany mba te anontany hoe io olan'ny fitsarana io ve fantatry n'le tompona andraikitra misahana an'izany anisan'izany ny ministeran'ny fitsarana ny tompona andraikitra amboniny ao amin'ny lalàna donc ny ACC dia izy koa ny ACJ e ny présidence satria zao daholo zany no ataoko hoe olona miandraikitra ny resaka lalàna eto amintsika dia ny fanontaniana zany zay hoe fantatrareo ve ny olana misy eo anivon'ny fitsarana raha eny ny valiny dia maninona nareo tsy mandray andraikitra
raha tsia ny valiny dia ndana midina ifotony moa zany fa midina kiazy midina ifotony mijery ny olana misy any ny olana voalohany indrindra iaratsika mahay iaratsika malala fa tsisy mahasa amin'ny teny dia le ka lavalava kely iny fa tena zany mitranga ao amin'io ivitoerana io misy raha tsy mahay olona ianao dia ianao ndray nelony lalàna misy olona mahay olona dia izy ndray tsy voamelika an'le lalàna zavatra ohatr' zany donc noho izany averika an'le fanontaniana hoe raha eny le izy dia tadiavo ny vahaolana raha tsia dia dana jerevo aina ambany aina dia mandraisa andraikitra makasitraka tompoko ia nisy moa le tamin'ny indray mandeha resaka hoe mampotosy ohatr'izany reny maliny reny hoe manao ny toyany sy ny sisa fa le afatra voaray moa tonga nametraka fanontaniana afaka mandefa ihany ka izany zalahy rehefa any amin'ny toerana misy azy ihany manome vaovao sy ny sisa fa ny hoe surpopulation carcérale moa zany tsy ambaratelo zany fa fantatsika fa misy zany zavatra zany salama daholo mpanao rivotra rehetra sy ny mpieno zao fotsiny ihany momba n'le fitsarana zay io zany mazava-be ny teny le vidina malo hoe ny fitsarana dia ny filoham-pirenena foana voalohany indrindra tokony zavatra io tokony fanapahan-kevitra fa na tsy tena izay loatra ny saiko resahako fa mahakasika an'le hoe miakatra ny gasoil dia mananotanina ny ampiakatra ny frais koa ireo mpitapitra ireo zany miakatra 200 nefa le gasoil fa jerevonareo nefa ny ohatry mahagaga kely any le mpandeha zany ho ampiakarinao 200 ve nisaky mpandeha nefa ny gasoil 1 litre no iakatra 200 azay azonareo ve le izy fa raha mahita nareo be dia be mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao miazakazaka makany amin'ny fitaterana tanety io resaka taxi be zany fa tena misy tombom-barotra zay mahafantatra an'izany fa mbola mitady foana ireo olona ireo ampitombo foana ny vola hiditra ao aminy aloha zay aloha zany tena tsikaritra ao anatin'ilay izy hoe miezaka be le olona miakatra frais foana ny tanjona nefa ny 200 ariary miakatra amin'ny litra fa 200 ariary miakatra amin'ny frais na 300 ariary na 500 ariary miakatra amin'ny frais dia voaresaka foana hoe ka miakatra ny ino dizy teo ny pièce mbola misy anankiray tiako resahana makasika an'le fiakaram-bidim-piainana fa saika mety tsy ho vitako eto le izy fa miverina mihitra kely le loha-hevitra dia roritina ikaraboretra mbola nanana folo seconde nao fa nanina nangina ny kajin'izay aloha zay eo ihany ny kajy faharoa misy oa vérité de prix misy ny fiakarana midina izy iny dia miakatra kely midina kely dia miakatra indray toy ny vidin'ny patalohanay allo salama toko Allô Salle comme des enfants WC lavidavitra manako apomatsy allô mihitsy anao aloha miala dia miditra indray mandeha indray fa manako ako be zany nefa efa maty ny radionao oe allô somary mamerina kely eo fa tady ety fa isan'ny télécommande-nao miezaka manao feo yo salama daholo salama daholo dia mirabanareo fanentana rehetra dia miraba ny vahiny dia miraba ny mpiainy koa makasitraka ny teknisiana zavatra tiana resahana raha vao miresaka fitsaransika dia efa zao fotsiny zavatra tena to dia simple be fa tsika manko mihodina be miresaka dia ianao raha vao miatrika fitsarana ho an-tanàna dia raha vao tsy mahafantatra olona sy tsy manam-bola ianao aza mananteny izay fotsiny mbola tsisy fitsarana madio mihitsy ny ao amintsika tsy fantatra hoe inona ny antony mahatonga zavatra io mety fantatra ihany koa fa modina tsy hita fa omena lamosina angamba namody mikipy namody manatsofona ny tompona andraikitra satria zay tonga rehetrarehetra teo ange tena nilaza fa hoe anao zavatra daholy hijery an'io daholy io anisan'ny zavatra anankiray tena hoe baza ray mbola tsy mahafandrosatsika izany ny kolikoly ny fitsarana ny tena manana andraikitra lehibe amin'izay zavatra izay fa raha vao mbola hoe any mbola misy an'izay hoe mandoha vola tsy fantatra elankaza fa aza manantena mbola ety foana ihany tsika aloha zay mizazy tasy voasambatra dia taraiky ihany dia zay manamarina koa ka ohatra hoe tsy manam-bola dia efa zay fa zay
io tsy fantatra hoe izany tena tompona andraikitra tena tokony mahavany olana io satria rehefa tena dinianao manko zao ohatra fotsiny zao resaka hoe tsara le baiko namen'le filoham-pirenena hoe avoay le madama fa saingy zao tonga dia hitanao be zany hoe tsy manana iny mosy ty tsy mahaleo tena am'fany fitsarana tsy haiko aloha zany na hoe mety hoe za mety disjery am'izany satria zao raha fa mitenga zany filoham-pirenena ampidiry ry dia miditra avoay ry dia mivoaka tsy hoe tsy mahakasitraka famohana an'le madama fa mijery an'le hoe ka le afahafan'le fitsarana mandraidraikitra mihitsy zany hita hoe zavatra afanahy be fa dia miraha toa fa tsy miankina am'le contexte ve ny fahazahoana ny subtilité samihafa ao anatin'ny jurisprudence sy ao anatin'ny fanazavana ny momba n'izay zavatra zay efatrandrotsika eto raha hoe ianao an'le izy zany ao allo izahay arak'le resaka nataoko tany amboalohany teo dia miezaka ny manazava sy mitondra fanazavana am'izay takatry ny fahaizanay mikasika ny antanatohatra samihafa nireo zavatra ireo mitovy amin'ny resaka any amin'ny hôpitaly resaka hoe urgence ny resaka pharmacie ny vidy mpanafody fa nyfahalalanay azy aloha ny barainty salama dona pandakama za teo ihany fa tany ambadika ny saonda tany mba teteny an'le bandy amin'le resaka bus teo ranga le resaka bus eto Madagasikara ohatrany resaka mona sy marine io aty zavatra hoe mandeha am'izay laony zany nao vinanao satria nahoana satria premora indrindra iraha zao tontolo zao afaka manao comparaison ty atao milo comparaison dia hitanareo hoe mora indrindra ka le frentsika eto Madagasikara zay mahatonga le qualité de service tsy tombona mihitsy zany satria ny charge fixan'ny transport eto Madagasikara dia mitovy amin'ny charge fixe amin'ireo transport rehetra eny andafy resaka piesy vidina piesy resaka vidina carburant nefa io ngamiko tripa vo avy any ivelany angambana inona ny ticket mora indrindra amin'ny resaka trajet any ivelany fa tsisy latsaky €1 ngamba raha resaka any rany Europe ngamba tsisy latsaky €1 na €1,000,000 mahery any Chine raha tsy isa ohatrany $2,000 eo ngamba ny vidin'izay zay ny ticket mora indrindra ka impossible zany zavatra hoe transport andeha amin'ny lony zany raha nytenen'le bady eo moa le bady io la miteny hoe mahazo tombony be ny transport dia kina ary ny tsy exploitena an'le transport manenao raha mba manao an'le izy dia mba jerevana kely hoe tavavoaka venona satria fa resaka mona sy marine no qualité de service ty mampalahelo ny mpampiasan'ny transport mampalahelo koa ny transporteur fa tsy andeha amin'izay loany io raha mbola io vidina zany hoe ohatra azoko raisina zany ohatra hoe ny métro sy ny bus €2,50 ny métro sy ny bus ohatra amin'ny trajet rehetra